ry Andriamanitra anay izay an-danitra Jehovah Andriamanitra tompony rehetra sy ny fahefana rehetra ny an-danitra izay an-tany ianao sokafy ny fiolona rehetra ampio izy ao mpandrenesana ny taridalina rehetra mandray ny teny saza ho azy amin'ity fotoan'androany ity ary dia mangataka ny fahafenony ny fanahinao ao mitenena tompo amenarany Jesosy matany zany monoana tsara kapa mba mandrotra be ty nafafa lavitra be any nefa atao vonako misy vakabe mamano soa izy safadidrindrika laobaty mba mpamizara mandeha alofaka mba rena kisika foana le manao lavitra mandroso fonan'olona amin'ny foany samy taredrendra mihitsy mandrosoa ty aloha mandrosoa fa balalaka ny toerany na ohatra efa mba alao ny olona matara no anerena fa isika izay mba tonga zany any mba ty aloha dia sotrany tompo ndray tsika mbola afaka olanoany ho zaraiky roa ity toriteny ity androany ary taridalina tena apetrako aminareo satria fa tena ilainareo ilaitsika reto taridalana ireto mialaka ilay voalohany indrindra aloha dia tsara ny afantarantsika ary mba hipetraka tsara ao anaty saitsika mihitsy hoe ity fikambanana zay misy ianao ty atreanao ity inona marina moa tena atao izy ty indraindray moa izy ty veryolona fiangonana ty any ampiangonana dia erin'Andriamanitra dia rakitra dia tsy zany mihitsy ny tena zavatra netson'Andriamanitra zao asa soariana ary tiako indrindra mba hipetraka ao anatiny fotsika tsara avy fikambanana indraindray moa matetika hoe fikambanana mpiasa mandinika baiboly dia le programa fotsiny fa tsy zany tena tsara fantatsika raha zany dia tonga fotsiny tsika dia mandray mampairasy ny dinay lasika fa misy zavatra zay tsara fantatsika mihitsy ny amin'ity fikambanana ity averiko foana izy ty tsy napetrapetraka fotsiny ndray mana hoe fikambanana mpiasa tantana mandinika ny baiboly tsy napetrapetraka fotsiny koa le teny faneva hoe episti vakina fantatra fa misy dika amin'ireny noho izany raha ao anaty zao fikambanana zao ianao ka tsy mipetraka tsara aminao dia diso lalana ianao fa zany fiangonana toko misy anao fiangonana kely misy anao fa tsara satria misy zavatra takin'Andriamanitra ao anatin'izao fikambanana izao misy zavatra andrasan'Andriamanitra ho an'ny firenena ho an'izao toy izao raha ty izao fikambanana izao ary rehefa fitaizamba anazy korina toleo dia mahatonga anao anatanteraka izay karazana mission apetraka-Andriamanitra ao anatin'izao fikambanana izao zany no mahasamy hafa rehefa anao fitaizam-panaty ao anatin'ity fikambanana tena hafa satria indraindray ohatran'ny misy zavatra bitsaka zay tsy hitanao anatin'ny fiangonana na anatin'ny fiangonana fa ohatrany hoe amaevanina fato anatin'izao fikambanana zao ianao tena tsy maintsy apetraka tsara hoe satria raha ohatr'izany ho adinon'Andriamanitra izao fikambanana izao ary ianao ho adinon'Andriamanitra izao tsara fantatsika tsara mihitsy zay zavatra zay epistile vakina zany raha vao jery anao ny olona dia tokony resy lahatra mare dia mahivavaka raha ohatra ny reny ny fiainana ary milafo ndraiky zany raha ohatra ny reny ny kristiana dia andeha mahivavaka zany no ilaina mila hitataritra io tsika mihitsy amin'ny fiteny amin'ny fietsika amin'ny fomba fiasa amin'ny zavatra atao rehetra amin'ny fitafiny ny teny dolo zany atao anatin'izao fikambanana izao ohatra izy le raha zany marina mihitsy le remarque rehefa nametraka moa hoe mba inona ny mahatamananareo ato mba inona ny mba moefort ato izy ty mahitsy be le toriteny ato tena marina zany ary tsy mitsisy rehefa hita fa tsy mety mahitsy
zany zavatra fitezana satria misy zavatra kely renato tsy misy hoe iany fiangonana zay ka zay abetsaka ny ary ty fikamana ty tsy question de nombre ny jerena fa qualité olona navitsasa kanefa hita taratra lay filaza tsara fantatritsika zay satria ale samby rehetra dia mamerina zay koa tsy resaka fahabetsahan'olona fa resaka fahatsarany vokatra zany ilay tsara fantatritsika zany ary anitika anaty zay tsy raha vao miditra ty toerana tena dia zany no takina mba tsy hitenenan'ny olona ary anamako ary zay mihitsy ny olona am'izao fotoa zao makivy ny olona mivavaka ke dia nitoetratsika sy fitondrantenatsika sy le fombatsika mihitsy azy amin'ny mampiasa amin'ny tompona raiky dia zany no mampisaviritaka le firenena ary izay atao anaty zao fikamarana izao dia tena mametraka zay tena taridalana rehetra ilainao ary jereo tsara le any amin'ny toko fahatelo amin'ny folo aonoka ny mety fahavalao oka fahavala izy dia misy teny tompo hoe misy mafafy eny tany tsara misy eny mitsiro dia hoy izy misy ny sasany avy zato eny enimpolo eny ary telopolo eny fa ahoana namaritany jesosy eny mahazara tsara misy dika io telopolo eny enimpolo eny zato eny azao fikamanana zao nanao fanampy tamin'ny tompo fa dimy amby roapolo isany zato mipiasa no fanampinay onatrany tompo anatin'ny fitaona fanampy onatrany tompo hoentina iova fo misy ny tena ka ahoana namaritany dia vali hoe ahoana namaritany jesosy le 30% le telopolo eny enimpolo eny zany misy dika io asao dia viritsika manay petrapetraka fotsiny le dimy amby roapolo isantsako ny piasa misy dika io ary zany no ketrena io toka zao fikamarana zao to anatin'ny fito taona sehetrisana varotra sehetrisana piasa brao sehetrisana mianatra sehetrisana dia tatsara jereo tsara sehitra efatra ao tsy voatery io tsy maintsy piasa fa varotra nefa ianao afaka miasa varotra mety misy varotra ke raha manareo mety misy piasa brao ke azy nareo esany mety misy tatsaka ile marivotra ke azy nareo esany izy teny makotsika ka zay mety tsy piasa brao e varotra mety tsy piasa brao fa mety misy mivarotra gany tsy vidy zavatra kely nareo mety misy piasa brao mety misy mpampianatra mety misy tatsaka fantatrao tatsaka firy manao tonga zay fito taona zay ny ona taminao mpivarotra firy tao anaty zay fito taona zay ny ona taminao piasa brao firy ny zavatra kendretsika dimy amby roapolo sanjato amin'ny reo hoentinao jesosy dika zany raiso tsara ny isan'ny mpivarotra zay vaginao anatrin'izay hoe za raha fito taona rity isan'ny mpivarotra firy tamin'ny mpivarotra ny vaofao mahita foana no isaky mividy mofo-topainao mahita foana rehefa mividy zavatra ao mba resy lahatra ve izy manao hoe misy olona tena client hoe tena mahafinaritra any jesosy mahafinaritra ny resany mahafinaritra ny fiainany ary na tonga any tany hoe mba izareotra ny lavaka zany hoe zany ny zavatra kely zao fikamana aza mety misy ka zay tsy piasa broka ka zay tsy mivarotra fa ianao afaka mifanerasera am'reo karazan'olona ireo tsy azonao elany atanaty zao fikamana zao tsy afaka miala fa misy andraika zay senandriamanitra fantaro tsara ny isany olona mifanerasera aminao fito taona ho atao hoe ray any mandrapatonga fito taona olona fito zany dia dimy amby roapolo sanjato ireo fito reo firy zany ny fanambe tao atao anaty zao fikamarana zao ny zany raha misy olona folo fotsiny resy lahatra ao anatin'ny fito taona mamita zavatra mendelena toy zay le olona betsaka mamotsy mpambavaka alleloia tomany nefa go zéro tsy zany ny ilatsika atao anaty zao fikamarana zao olona sara olona vonona ampiseho fa
misy zany Jesosy zany ny fitoratena eo amin'ny fiainana. Tsy mila be resaka zany fa mila taratry hitany fahazavana. Ianareo izy ny fahazavana, ianareo ny fanasy te azadino zay. Petrako fao zay zavatra zay, petrako isaka ny manazava tsy maintsy averiko amintsika zay zavatra zay. Ary ny zavatra rehetra zay ho ataontsika rehetra rehefa nanomboka dia mijery zay marivefy zay hoe ahoana mandrano azy. Anao fiarahabanitsika amin'iraika amby roapolo febroary, mitanjona ketritsika amin'io raha misy olona vaovao hoentiny ao dia 5 isanjato ketritsika. Mety 10 isanjato ihany olo azo raha tsy mahita fa marina tonga ny fitaona. Fa zay isa tonga aminao ataontsika hoe misy olona 20 vaovao 5 isanjato nyreo mandray ny tompo. Isaky tsikatsika zay ny ty fikamanana tsara fantatra anao hoe ary ny sasany ozy dia teneny tany-tsara namono 100 enimpolo ary 3 dia ianao zay 20 ianao dia jereo tsara izy afaka mijery zany. Ary rehefa mientorotena mily fanazavana tahaka izao ataovy misy zavatra anankiray azo rehefa mody eto ho ampiarana ny fiainana, ho ampiarina. Zany ny fomba atao ary zany no ilainy zao firenena zao miambana ny olona sa miaina tena hitariky anao ohatsy mikasika anao rehefa avao hoe ahoana fa tena ka misy ty somary enjana loatra zay koranao betsaka fa ny kristianina tena lazako vatana zany betsaka be lehibe nefa fitona tena tsy mendrika kosa. Tsy dinino laha rehefa mitena zany ho za hoe mahitsy be torotena eto satria misy zavatra amboarina jereo tsara le mijereny a manongotry mandrotana mandrava ary mandrotana zany ny fitona fahazatsara. Misy zavatra tsy maintsy ngotanao, misy zavatra tsy maintsy aravanao, misy zavatra tsy maintsy isoronao anatio ary dia mametraka amin'izay le tena fiainana kristianina. Tsara fantaritsika zay ny zavatra zay ataontsika ato anaty zao fikamana zao zany na inona mihitsy anomboka tamin'ny volana ho lasa dia mijery zay tanjony zay satria hoentina anao raport natren'Andriamanitsika afaka 7 taona matoa Andriamanitra nametraka an'izany dia misy dikany zay ka ny tsirairay avy ny tompona raikitra amin'io misasy ianao zay naratra zay mitoroteny ato tompona raikitra amin'io fa tsy mitoroteny raiky koa tsika rehetra ianao manana raikitra hoe ny olona manatona anao iny firy eny ny olona azo teo tompo mahitanao, mahita ny fiainanao, mahita ny fomba fiasanao, mahita ny fomba fitafinao, mahita ny fiaingonao. Be zavatra azo jereny ary mbola mazay ny ten'Andriamanitra zao hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao ianao. Ilaina ianareo ny fahazavana zao zavatra mitrangy zao miavana tena lazay voa fa vaninandro lovan'Andriamanitra fisetrary zao triage tena ro fantatra ary vitsy no mianaritra betsaka ny moramoraka betsaka mivavaka fa vitsy ny makano zao tena ary ny zavatra tena mbola grave teo misy anareo aza ny tena efa namoaka demoni tamin'ny anarako na misava magaga tamin'ny anarako fa tsy izy. Ary zao mbola samy vitavita ny azy satria samy mbola dia ambony tany tsika fa rehefa hoavy amin'izay ny fotoana anao raportsika mety mpivaritra anao zao be dia be olona mantana anao firy olona mantana anao ary firenenao mety ho azo eo mandra-piarana ary atratra ny fitotaona moa dia tsara fa tratra ny fitotaona dia efa tsy maintsy misy nitatitra e ary matoa Andriamanitra ny nametraka hoe ny sasany telopolo ny sasany aza dino fa tsy maintsy misy compte rendu ataontsika rehetra Andriamanitra misy tatitra tsy maintsy atao. Inona nataonao teny ambony tany 50 taona, inona nataonao teny ambony tany 70 taona, inona nataonao teny bakina inona zany karakara ny ankonako ka zay koa tsy zany ny antony
aiza nandrako anao resaka aminao am'izay mantsy misy zavatra be dehibe tsy maintsy tsara fantatrao tolana napetrako aminao a zay zany tsara fantatrao rehefa ty fikamanana ty ka isaky miditra tena manko avy anatin'ny lo foana hoe voaraina maza lele epistily velona fakiliny olona jirotsanga eny avanary a velona foana amitsika ty tantara nakary anatin'ny baiboly ty vehivavy zanaka ianavana nataona tanàna manontolo hoe tsy mivilazanao ihany izy izy zany hoe efa niresaka taminy fa masina izy mahita norohatra tolon'olona rehetrarehetra bazona reo an-tsay zany vehivavy jaka ny olona tsy mahataona zany a mbola ambany kilasy no vehivavy jaka mbola ambany kilasy fa tsy mahataona dikan'izany a ohatra ny manana foana za isaky mandinika iny vehivavy jaka dia tena mandinika izy ity olona ty tokoa tsy manana étude biblique tsy mba nianatra teny taona na roa taona fa ona vitsivitsy fotsiny resahan tamin'i Jesosy dia nataona olona marobe izy ary maninona aho maninona anao mampatiny teny ohatran'izany e aza mandeha ho azo ora am'izao fotsiny fiarahamanana indrindraindrina olona very koa raha miditra tanatin'izao fikamanana zao inao dia eritrereto foana za zany tonga anaiky milalina anay hoe tokoa mba hampiseho mba mampiombelona zany fa raha tsy zany a tsisy valornanao ny toloteny tena marao tsisy valorany mihitsy fa raha mandray anao dia izy nisotra masina hoe raha meny sy mankatona reo zy tenana fa raha mandasy miodrona kosy dia ho lany sabatra tsara fantaritsika zay ny amin'ny fikamanana fikamanana piasa sy tantana mandiny oly tsy mijera betsaky ny olona iava fa mijery qualité rombe folona ihany iry avana tamin'ny andron'i Jesosy tonga hatraty an-tanterany fantatsy mba azo internet zany rombe folona nahoana izy rombe folona fa nalaparitaka tonga hatraty efa tany misy azy isika efa misy firy tsy mila olona be dia be ao tompo fa mila qualité n'olona to mila qualité n'olona izy zay mila fantatsika tsara ao anatin'izao fikamanana zao be dia be ny tevavaka fa rehefa tena manao contact zay a tsotsoka tsotra zao hoe tena vavolombelona fotokantena betsaky ny tevava fa rehefa tonga eo zareo tena otraniendraka be zany betsaky anao antonona fa rehefa miditra hoe aseho amin'ny fitondratena iny izy e ho avy any zay ho avy any miala zany no zava-misy ny fiainatsika zao tsara fantatsika tsara aby zay tonga rehetra manaky sy zay mieno ty totety raha enregistrena ty a sary mamanaka hatranytinatsika fa ho avy zay ny voalohany manzo fikamanana zao atao anatin'ny lofo zay saky mero totety ty fikamanana ty rao zato moa zany tena takin'Andriamanitra hoe epistily fiainana zato moa zany tena takin'Andriamanitra tena anitona olona ny fiainako anitona olona ny fitondratena zany olona tena zany raha izany firy zany olona efa voasitona nahita fotsiny fijery firy zany mifametraka fotoana petrao fotoana zany petrao anatin'ny fisainana foa zany zany zay raha tapavoalohany tapany faharoa zay zany vanandro manamahoana fa vanandro tsiko tsara tena fantaritsika mihitsy ny avana fa ho atona mi taminareo hoe vanandro anaovan'Andriamanitra karazana fisedrana na fifidiana iankoa raha ijeren'Andriamanitra iza marina mo ny tena olona andovany mandrak'izay tsara fantaritsika mety saizay tsany ty zavatra fanazavana zay vava moa otrano any resaka fonjy azy fa noro fa mitaiza mampianatra koa fa tsarovo tsara ny avana fa misy kilasy olona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao misy ny atao hoe zanak'Andriamanitra ary misy ny atao mpanompon'Andriamanitra misy kilasy olona ao anatin'ny baiboly ao mpanompon'Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra miteny mana raha ihany igereo hoe miverina foa ny teny fa tsy mitovy reo zany hoe misy olona ampiasain'Andriamanitra kanefa tsy zanak'Andriamanitra
Sehingga magaga ka olo kuasa. Aro tsara. Jero tsara dia bruto ku fatelo befu. Yung fatelo befu no, kumbone simis panjakana, raja de mantan manindas atau yang kita betul tahu ni. Jadi mantan itu mampu kau lain tu nak firman ni nak cari tahu. Sebutnya usaha de mantan. Fokuslah kalau de mantan. Bicara di Romana tu fatelo befu. This is it. Simis faifana cakap de mantan. Harus simis de mantan. Kayo menunggu dia faifana tu kacang raya. Yung vato na kraya, yung certificat mana na kraya, yung certificat tali mamuna, itong tisus tu jauh itu, betul. Kalau beri sekarang na fika mana na mas certificat. Fa ang memang tersan mamit na ul, wang kesay. Fatsana. Jadi, mekisu larat itu fa pesay na dimant. Mekisu larat, apa pesay na dimant? This is your Roman na. Panung nang remata rio, asai nang remata malon mission. Hari ini nang wasa unang yang di pembuntang kawan, di tahu siapa? Misalnya, apa itu kan remata sih? Saya cerita awal sudah walau sudah istulap. Junta, kita jangan remata lu, interfere nama anak saya, panung nang remata. Fansana kalimati. Nyulang tu, pagi saya nama anak saya, si bangun, si nyul na saya, anak saya kalimati. Saya kau baca itu sama sih. Itu di sini cakap saya sekolah zaman, saya kau baru pernah kalimati, saya kau tahu, saya kelasnya nama saya kalimati apa lagi? Malu fakultas, saya kelasnya nama. Fan masalah kalimati harus lebih kalimati. Kalau saya sekolah zaman semua. Tapi cara main-main kayak yang fanpun. So di soal mana terpakai sejengkis. Pakai saya. Bisa berjalan. Kita punya di Roman dia di ranah demantis anasasi ada di palsu aja. Ada yang betul-betul dari pesta kita tahu. Bisa tahu apa ada pesta kita tahu. Saya sangat cakap Macir rut oleh tifan pun na lemang di sini. Niul na malu pun lemang di ulah nasong. Apa tu? Sebab nanti di sini kalau biar itu kaya kalau jauh dari sini. Alam sangat tadi di sana kadang. Di sana kadang lagi kalau sudah fair di sana. Ande udah kadang sana asal tahu bisa sana satu anu. Bis kelas pun sana nak untuk kacang mereka. Bis panupa ada di sana kau. Niat dia di sana kedere atau panupa siap. Ni panupa cara atau sana. Di sana kamu tadi tu atau kacang kedere atau panupa. Sana dia nak si panupa. Fan panupa di akan sempas. Jangan kata. Ti fa per nanti ya. Kita lucar ma sampai ini om so pano dia nak so rasa lucar rasa masa apa baru apa nanti nak. Pari bela so ben tu kecil. Bahasa uci ke ya ini om so pano ya ini cik so. Te mana orang itu menjas ke so fase ram al so. Asal rut apa pun ni mata dia. Kami sudah selalu bercerita. Meti dia kusal loh, meti bisa rusak sana kan perlu. Nanti kau pergi ke sana mesti kawan beli. Asal fan pun nak lepas terus ikhlas seno pasal kan lepas tu. Siap. Cas kelas seno pasal kan lepas. Arah tu nak tu bebu jenis pun. Sana kau aja siapa. Arah tu pun aja tahu. Bisa sana kau terus itu nak. Arah sana. Sana pun kau nak tu ikut miskara sana lau. Assim, dia fatal. Niat ke suci lo suci. Cewek cik kata. Insana kan. Niun na saya nampai Jesus Kristus itu. Tutup si pamunci. Na raiva kira mau. Tunggu ul bawang Kristus. Saya lebih sana kan teman.
ao tsara zay no atao hoe zanak'Andriamanitra. Fa ny mpanompo kosa azon'Andriamanitra ampiasainy anao rehefa ilainy na zanak'Andriamanitra azy ianao. Jereo any amin'ny tropeta jereo tsara hoe ary Andriamanitra ozy izy, jereo tsara ampiasain'Andriamanitra ny mpanompo ozy izy. Misy an'le akasitrahana jereo tsara tsy voatery zany hoe olona piny no amelona anao, fa ny mpanota sain'Andriamanitra mamelona anao. Ampiasain'Andriamanitra eny mpanompo eny azazanao tsara zavatra eny. Tsy voatery tsy maintsy piny, tsy voatery tsy maintsy voromelara fa mety goaika biby mihinana hena maloto fa any no sainy mamelona anao. Atsaika tsara zany tsy voatery tsy maintsy piny. Fa Andriamanitra kosa mampiasa reny mpanompo reny ampanompona Andriamanitra reny. Izany tandreny tsara ao. Ary amin'izao fotoana izao be dia be ny olona jerytrisa nefa mihevitra tena ny mpanompo Andriamanitra na amin'ny alalan'ny hira na amin'ny alalan'ny fitorana filazantsara na tsy miova koa ny fitorana tena tsy nefa dia mpanompo Andriamanitra atao. Aokitatsika sao dia misy lola fanadiana ao tsika hoe dia ao anazy zeny koa misy no hoe zanak'Andriamanitra ary misy no hoe mpanompo Andriamanitra. Ny olona nateraka indray no dia zanak'Andriamanitra volafeno tsara zay tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy nateraka indray miova fo tonga olona vaovao Kristy zay ny zanak'Andriamanitra. Raha misy olona tsy miova ny fitondran-tena, tsy miova ny fiainany, tsy miova kanefa izy manao Andriamanitra reny no atao hoe ampanompon'Andriamanitra reny sain'Andriamanitra nompo azy. Mety diso zana-tenany io tany tsara. Zay mihitsy ny tena problème nefa na manam-potika na Andriamanitra. Vira vao vahena zao misy mpanompon'Andriamanitra lalaky zay tonga zany am'lavitra. Voalaza fa mpanompon'Andriamanitra. Tsy vita mpanompon'Andriamanitra fa reny le tena mamidra tanana sy mako eo. Nefa dia zao nataony simpandray ny olona zay tsapony. Lasa ny janga dia mpanompon'Andriamanitra. Dia ahoana man izy tena ahoana raha sy le tena tompony eto. Dia rehefa mpanompo devoly zany tena fantatra. Ao tsy tany atoy zay zanao balaza distoerana manko nipetraka ka tsaritsika tsara ihany mamantatra ny toerana misy itsika aloha. Ny tena zava-dehibe amintsika zany aloha voalohany indrindra azahoana manompo an'Andriamanitra fa atao zanak'Andriamanitra. Zay tena zava-dehibe aloha. Ny fitondran-tena mendrika aloha io no ataovy mahamaiky aloha. Fa sa mbola manompo an'Andriamanitra ny fantompo'Andriamanitra ny mety andiho azy zay tsara ny vavitra zavatra resaka mora ke tantara fotsiny izy rehefa avy eo dia vita ke nefa satria mora tsy dia zany fa izy resy lavitra. Ary zany no ilaina amintsika amin'izao vanolomenantsika zao ihapa miara mandinika mamantatra dia ny tsara koa tsika dia zaza ave anisan'ny klasy manompo sa anisan'ny klasy ny zanaka. Fa misy teny fikasana be dehibe hoe misy teny fikasana atao Andriamanitra ho an'ny zanaka fotsiny, misy teny fikasana atao Andriamanitra ho an'ny mpanompo. Ary ny zavatra takian'Andriamanitra ho mpanompo tsy mitovy takian'Andriamanitra ho zanaka satria ny zanaka efa zanaka. Dia izy le ray tamin'ny zanaka zanaka. Ahoana dia tena hitanan'endrika izy iny zao lehilahy matonta ohatrany. Ahoana zany tsy manangataka anao za tsy atram'izay to izy zany efanao tao le kerefy ianao tsy lay mihina le ny zanaka zany eo ambany ny fahasoavan'Andriamanitra sy mila miezaka manao zavatra be dehibe ozy sotra masina efa fantatry indray nareo fa toko manareo zany le matsotro ny fafito. Ny zanaka amin'ny teny vahiny hoe mizoira ny fahasambarana amin'ny ray. Ny zavatra ataony zany dia zao hipetraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy izy manaja ny ray. Anazy daholo ny zavatra rehetra, anazy ny fanasitrarany, anazy ny sakafo, anazy ny fitafiana, anazy daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy mila mangataka. Azay moa namara Jesosy na dia tsy mangataka azy ianareo dia efa fantatry nareo fa anareo zany reny le zanaka rehetra le klasy ny zanaka. Fa le klasy ny mpanompo kosa mangatana dia omeny
Kalau kita ada apa maninan, baru cuma ada demo, cak ini jangan presiden demakan. Aja ini presiden, tuh kapan ya baru kapan? Maka tahu kami sih orang cuma ini. Zan su, zan kan? Nah bila kali mantan kesan, nah bila kali mantan fasal, nah bila kali mantan fita ini miayna misalnya. Asal kamu sobi nama mau tak kesal, rambut ala lencik. Pita ke cara ni selesai dah nak mengusaha kan dimana sesuatu fakta sarafan lain kira-kira. Fokus, siap. Raisa usaha kau sudah malah sana kilo, lasan usaha kau. Hai siso, so temanin nan, ruf dekran, katurat pikan. Similar mangkata kisah, lirai mantin si, mana cara orang travel cara, mana harga masuk, usaha, usaha dia terus sebentar. Tidak ada tuh manut di sana di mana dari apa nanti di sana kan di mana. So dia kalau ulun pun yang orang kita laki lain, si ulun pun ni cina, misalnya satu sana lah, mana kali pasal belum tu lirai sini. Sana kita tu kalau tadi misalnya katalah sembarang lah kita ni saya suci, siapa sembarang, saya fusul dah. Jadi mana kali lebih dah. Selalu cari fan palu. Kata bila faham sikit cara so dia lah mana kita yang faham sikit bila nyai nak sedih tu tidak nak punya kurang dari mana sikit tapi nak di mana lagi seminggu kita nak panon dari mana sana di mana visa ni problem apa yang problem apa yang semua spesial which is ambil faham lagi bisa berbaure faham kita di mana sana fasizan matunggu sikit nak food sana ni fasana kan, sana kamalan, sana katina. Artinya sana katina memang tu sana kamalan memang tu, sinja logi sana bis. Ain mama nado, ain tafilo, sana kalima. Tina mamai yang sikit tina tu sana kalima tu bis. Yudan dah tila. Ariu tila wulan ni apa nak sofi, kena Kristen lah tu bawa tu. Manu pun ada yang kata, orang yang kata untuk tem sana kan yang orang yang kata kanipa si manu me letar cuma sana kan, mungkin tak cuma kena baik, mungkin tak kena orang baik. Sana muda, orang kalau sana semua baik je, orang sihir kena baik. Ratina sana kan yang mana kan, si tuan yang cukup tuan. So kalau ratina sana kan yang mana betul. Si tuan kita kan masih pada pandang, tuan bisa fafatara dalam semua orang. Baru fafatara dalam sini sana kau. Ini dalam mana aja kita. PDB, apalah sekian aku cipri yang fajar. Fasai dalam mana kau. Reformasi sekarang di Reno itu. Refinitane no ba, voaja no cari pinto no. Pinte sama kasih itu no, bamakan tu no. Paino fili, le ulah makan tu tena ni mana sang fana jaga lagi dia malah dipakai tu apa dia? Cimisula malah jaga mana ni mau cila cai tak? Sange malah jaga tu sendiri, bukti tu jaga semakin. Asina mama putra jaga boleh bisa. Asina mama sendiri ni film dah semua jaga mana ni? Fana jaga mana makan tu. Asyik tidak ada dimantan sikit. Sana kan dimantan maka tu ni tena dimantan. Saya sama kasih dimantan tu sikit. Boleh anggun langsung. Si boleh tiba-tiba spiran sikit rasanya. Sana kan si bapa kata tak. Apalagi cara suruh sana kasih. Apalagi lagi sana kau cakap ni. Dia bagi pamir varan dari sana. Sana. Nuna di nama sih pamir varan. Tidak cuma paling rumit sana kan tarik ke sana minum bir. Manu dan sana kini sana kan dimakan apa ni? Sana kan dimakan. Simerting ke sana apa? Faham fatila tina dimakan. Panen sana ko kita ke cara masana kau. Jauh itu sudah dimakan sana kan orang lain betul pun. Ini pas apa sih? Minta sana. Cara fatila sikit sana. So mana dia sikit so. Ras sikit saja tu dalam pintu kamu semua. Terus sampai pintu kamu tahu. Tapi aku sikit ini sedang aku.
ny fiadanako Jesosy nomeko anareo tsy matahaka ny fanomezao tontolo zao. Milamo zay, milamo mahita zavatra foana atolotr'Andriamanitra. Tsy takatra sy aza eritreretra rehefa fantatry ny zanaka niny avana tsy mieritreritra mitaiza no hitany dada sy mama vola vidalana kamo ahy aizy no hitany tsy mieritreritra zany izy fa ianao kosa le ray aman-dreny mieritreritra tsy zanaka zay mba tiako hitovy amin'ny hafa ary mbola ambony zany aza le mizanaka mba tiako tsy anahaka ny sasany fa ataoko zay mahatsaratsara ko zany ny zanak'Andriamanitra ozy tenytoko amin'ny zanak'Andriamanitra hoe tsy ataoko ramony falohany Andriamanitra rehefa te hikarakaratsika tsy ataony rehefa mihitsy ny zanany. Za zany tena mahita olona bidy fompon'Andriamanitra ahoana zanak'Andriamanitra ohatra dia zaka tokony fantaina tokony hipetraka rehefa baraka tena zanaka vety zany sa ahoana any tokony hipetraka androany zany fantaina tokony hipetraka aminareo zay miaino ty zavatra ty manatrika fotoana tsarotsika sao tena zanaka Andriamanitra fa ny zanaka mpandovan'Andriamanitra mpandova ny teny zany zay zavatra itiavan'Andriamanitra antsika tian'Andriamanitra hiaina zany isika eto anivony ty zao zao ity be dia be ny zavatra sarotra mety andalina tsarovitsary aho raha mananjanaka eo misy olona metraketraka ny zanaka dia ahoana ny paozin'Andriamanitra sy mandeha lako ny kely aiko sy mazany lasa eo ary inona monina boakely namatena dadanay tika matanjaka dadanay atsy hoe dadanay samy zanak'Andriamanitra tokony fantatra tsara tafantatra ao rainao zay mikarakaratsika mataonao eo ampelantanany zavatra rehetra fantatra ao tsara zany tian'Andriamanitra hiainatsika am'izao voanao ny faraparany zao miavana mba hiavaka ianao raha tena zanak'Andriamanitra marina tsy be mitsabo tsy ny fanimpon'Andriamanitra no marita am'izany fa ny fitondran-tena metriky mazanaka ny fitondran-tena madio metriky ny raindy mametaritra le raindy le vokatry ny fanahy zay no mahita azy ka zay le avana tian'Andriamanitra tabalatsika miatrika fotoantsaratsika ary mbola mafy fa tian'Andriamanitra ao mpavanja mihitsy zao teny fikesan'Andriamanitra reavana ao teny fikesan'Andriamanitra raha ny sanatry satana kozy ka aloha tetika azana marina tsara zany tena teny fikesana wow aditiko fa tena zanak'Andriamanitra ny fanazavana toy ny arana toy hoe ara-panompo gazy misy patron hoe zany ny patron tena aona karaha mbola tolo kely foana toy izy patron damo hoana patron ny boikiboikino ara-panompo zany efa miteny ny patron patao teny lasa mipaty atao teny atao manaiky akato aiza zay taro ohatrano za tompo manaiky araky labaram-pitanana teo hoe tsy misy mpanompo tonga avany verana izy lasa fisideny izy mody aby de sokafa lapo zany olo nafa misy akadroka mpiasa verana akadroka fa ny zanaka kosa avy any am-pianarana tena mpanao fokatra fitokeny zanaka satria fataka fa tsy mitovy io atsika zanak'Andriamanitra raha zanaka apetraka foana zany raha tena zanak'Andriamanitra isika anjaratsika mizoirany fahasoavana rehetra efa eo efa natolotra Andriamanitra zany tsy mampirantsy hoe mba ho teny feny fahasoavana ankeny taony ny fahasoavana efa miandriamanitra zanaka mila miaina zany tsika zao fa marina ve zany fiainatsika andavanandro marina fiainatsika miatrika ny problème ve zany marina fiainatsika ve zany raha tsy marina zany androany midira isan'ny zanak'Andriamanitra midira amin'ny alalan'ny fanekena Jesosy Kristy tsy mahavita matisy tsy mamparay fanasana tompo tsy mampitolo filazantsara fa ny fahaterana iray miova ny tonga olo vaovao amin'ny alalan'ny fandraisana Jesosy miala ny fomba ratsiraiky miala ny toetra rehetra zay tsara fisitrafon'Andriamanitra manapa-kevitra manaiky Jesosy zay midiranao androany eo fotoana azahotsika minao fa nisy fitaratra lehibe voratrentsika bahany very voratrentsika fitaratra izy amin'ny manahita zay fitaratra satsika tokoandrotany saka nitaratra misaotra ny tompo fa kosehana am'zay ne mba tsy mety manomboka androany e zay
ksehitsika le tsy mety a mandetsika rosotsay a ito zanak'Andriamanitra aza mbola midro mpolokon'Andriamanitra zay zany dia tsy tiako tsara fa rehefa avy eo am'izay no misy antso am'izay matio teny ampamoretra avelo ary matio hiaraka ataoko mpanaraty olo ianao Paoly fanena teny Damascos zay ao zany mpolokon'Andriamanitra rehetrarehetra Samuel natsoa Andriamanitra zay reo deo ny mpolokon'Andriamanitra rehetrarehetrarehetra namay antso ianao zay lonosa am'izay tsy manao kototoy amin'ny asan'Andriamanitra tsy manao kototoy amin'ny asan'Andriamanitra fa raha vao manao kototoy dia voaraoka patron talojika tsotsotra raha zany ika raha perako amitsika raisika ianao recruter mpampiasa anankiray asiny mamafatrano anao tsy fafanao ny trano fandevelana ianao petrapetraka asiny vidravaka ianao ino malasa misadresaka Andriamanipatikany tena milaza aminao fa eto ny entanao tany ihany androan'ny tompo ampisehotsika zany andetsika tsaka ny vavaka sany miresaka amin'ny tompo am'izay androany ny velanina tena ny tompo hoe fitaratra anankiray ataovy mba misy zavatra azy nao androany zay tsika vao misaraka ary ataovy misy zavatra azy io mafianao androany zay tsika vao misaraka dia hitanao zany are-pasoavana omen'Andriamanitra anao efa sokavan'Andriamanitra eo amitsika ny valavalana ny fahasoavana rehetra fa saingy miankina amitsika tsy miankina amin'Andriamanitra intsony miankina amitsika tsirairay avy ary za mana-marteny aza mieritreritra hoe zao fa rehefa mipetraky ny ten'Andriamanitra za raha mbola kotoeranao mbola misavatra be lehibe ina Jesosy no resako rehetrarehetra zay ny tian'Andriamanitra maratsika mino afa ho anazy io rehetrarehetra aotsika rehetra koa akatao avy zay dia hitanao tsara fa samy mitem-panao itsika miatrika rehefa manao ny sarotra ary rehefa tena tafiditra amin'izay nao mbarina tolona ten'Andriamanitra mampiainantsika tsika tsanga mivavaka fa mivavaka raha io dia mivavaka etoratrenao zay tsy velona foana any aminao ny tompony teny marina fa mbola mety pitsaka ny tsy mazava ngambany fa mino kosa fahefalisy irika fahazavana anankiray hitafiditra mantontsirairay avy hitarika azy androso bebe koa hitoetra tsara ny mazanaka hikatsaka aloha ny mazanaka dia hitoetra tsara ny mazanaka ary andiny tena koa na tena voantsy marina eo amin'ny fampony mba tsy hanaly foana ny tompo zany teny zany hitondra fanavozana ho an'ny fiainam-pananay mba tena afaka naprofo zay toa nivotizao ity fa velona tokoa ianao Jesosy ary marina ny teninao rehetra zay fanambara ny soratra masina fa fahazavany zahay ary fanasy reto ambonin'ny tany zahay ho mariny zany amin'ny fiainantsirairay avy ka mba hisy olona tompo resy lahatra naraka anay hitodika eo aminao amin'ny fiainanay misaotra raha io misaotranao manokana koa no nanomenao zany teny zany satria tsy tompony teny aho sady tsy alana teo ny fampianarana fa fansona fotsiny aho mitondra n'izany ary makasitraka anao tanteraka misy any amin'izany miteranao mankalazanao manome voninahitra anazanao sandraka ary anao tompo ao amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy eto aniry tizao ity andeha makivaky ny fiainana izahay fiainana zay ambaranao fa andro mahory nefa ondrina ny tianao anaprofona anay tompo fa zanakao zahay tompo mangataka aminao zay rehetra tapa-kevitra androany nanaiky izao tenao zany amariny tompo esory ao anatin'ny tebiteby rehetra esory ao anatin'ny tahotra ary epitero ao amin'ilay fitanana le fitanana zay fanampanantenanao fa omenao tompo misaotra indrindra raha io misaotra ny fitiavanao tiarana manaka izay milavinao amin'ny anaran'i Jesosy ho ahitana sy anao izany taraka izany amen.